nataonao aiza ny fanafodiko? Fa angatsy hoe efa salama indray atao inona fanafody salainga daholo reny. Ataoko ahoana reny ilazako antefo hoe tia reny ty any aneny namono ny zanany ary mbola mikasa mono ny vadiny ihany koa. Tsy haino an'izay atsangatsy amanorana lazainao zany izy. Tena vehivavy tsy matahotra an'Andriamanitra raha zainao. Ary angako moa misy volanao laninao tamin'ireny ka raha mantsanako daholo ny laniana tamin'ny vehivavy tsy misy fotony ohatranao io. Ka raha mambadika ihany izany ary izay anazy rehetrarehetra ato dia anahy koa. Inona? Adalanga ty izany lany fatitra mampondrana nahatonga ny nahatafitana azy ohatran'ingo. Inona mba nentinao tato? Inona? Olana fotsiny nentinao tato amin'ity tokantrano ity. Tokantranonay tsisy olana ka. Sambatra tsara ary izay na dia misy devoly manan-korotana isan'andro. Inona hoe vavandry? Maninona? Gama tsy ary tena ho devoly ianao? Raha devoly nanambady zanaka devoly zany ianao. Hono ary toa tsy nisy olona misy tena tambara ny fananina. Tsy haiko tompoko fa zany andeha tany amin'ilay dinandrahanareo anahy iny. Ay zany rehefa tsisy lehibe eto toerana anery dia samy manao izay patany rehetra. Aleo fa teteziko isatrano ny olona androany hariva tompoko. Zao vorinao daholo ny rehetra dia meo sazy enjana mihitsy izay tsy tonga teo ankeo. Ka raha hosasiana daholo ange tompoko ny olona dia tsisy piasa mihitsy. Zao indray ary voroy ihany izy ireo dia ataovy tonga vao mangiran-dratsy eny tanimbary anao an'io valabe io. Tsy mihinana afa-tsy mangazo zay eny ary tompoko. Kaka ahoana ty ahoana ny dian'ilay santany? Tsara tsara kosa zany. Dia ahoana? Tsy omby ny veloman'ilay olona ao amin'ilay toerana. Fa inona? Volamena. Inona? Volamena. Dia ahoana ilay tiana atao amin'izany? Trandraka volamena ny fiveloman'ny olona ao amin'ilay toerana. Ary isan-kerinandro Misy manangona io. Fa tsika nefany mila tonga alohan'ilay mpanangona any amin'ilay toerana. Mety zany vao maika zany mampitombo ny herijikatsika sy ny asan'ny tanàna.